ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faminarava tsika riavako malala mpifaliana any tokantrano any tratra ity voalohany volana jolay ity ary dia ny fahasoavan'ny tompo anenika ny isan'androntsika. Izao alakamisy izao ry havako ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny bokyny Jeremia mpaminany. Jeremia 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Jeremia 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary tonga fanondrony tamin'ny Jeremia ny tenin'i Jehova raha mbola voazona teo akanjany trano fiambenana ihany izy nanao hoe izao ny laizain'i Jehova mpanao zany. Dia Jehova izay namorona izany mba ampitoetra azy. Jehova no anarany. Antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Fa izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely ny amin'ny trano amin'ity tanàna ity sy ny amin'ny lapan'ny mpanjakan'ny Joda izay noravana noho ny tovotany sy ny sabatra raha mandroso hiady amin'ny Kaldiana izy ka mameno ny trano amin'ny fatin'olona izay novoniko tamin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako. Sady nanafenako ny tavako tamin'ity tanàna ity noho ny faharatsiany rehetra dia indro ho tanterahiko tokoa ny fanasitranana azy eny hositraniko izy ary asehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary ny Joda sy ny Israely dia ampidiko avy amin'ny fahababony ka ahoriko toy ny taloha izy. Ary hodioviko afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontany tamiko ka avelako ny elony rehetra izay nanontany sy ny hodinany tamiko. Ary ny anarana mahafaly ahy zany sady hodera sy voninahitra ho an'ny fiainana rehetra ambonin'ny tany izay andreny soa rehetra ataoko aminy dia atahotra sy angofotra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay ataoko aminy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fahatelo. Antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Saika hain'ny kristianina tsenjery ity andiny ity riavako ary ataon'ny kristianina hoe telefona 3:30 na telefona 3:33. Jeremia 3:33 satria misy hoe antsoy aho dia hamvaliko ianao. Tsisy ataontsika hoe manahirana ohatrany hoe miantso amin'ny telefona ianao na miantso amin'ny finday ianao, miantso atarby ianao, misy zavatra mahamaika anao, misy zavatra mahaporotra, misy zavatra tadiavana vonjy kanefa tsy mahazo ilay olona antsoina na tsy mandray ilay olona antsoina na tsy mandeha ilay tele finday na ilay telefona dia indray mampitebiteby, indray aza mety mahakivy mihitsy. Dia eto misy telefona na numéro na telefona na Andriamanitra mihitsy ny teny manao hoe izy dia isaky ny antsoina dia manoina. Tsy mba takatsika olombelona indraindray rehefa antsoina telefona dia tsy afaka mandray na tsy afaka miresaka na tsisy crédit na lobaty na tsisy connexion na tsisy réseau zany rehetrany dia mety mahazo ny olombelona. Fa eto kosa dia Jeremia mpaminany ny tenenan'ny tompo manao hoe antsoy aho zany hoe ny telefona na ny findain'Andriamanitra dia tsy mba mety tsisy réseau. Ny findain'Andriamanitra dia tsy mba mety tsisy connexion. Ny findain'Andriamanitra dia tsy mba mety hoe occupé na tsy afaka mamaly zany. Fa hoy ny tompo manao hoe antsoy aho fa mamaly aho. Zay no mahatonga ny ankabeazan'ny kristianina manao ity Jeremia 7:30 ty hoe ny telefona n'Andriamanitra dia Jeremia 7:30.
ny laharana telefona na ny lahara taribina ny lahara findain'andriamanitra Jeremia 7:30 andininy 7 antsoya de valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina izay tsy fantatrao. Rehavako fomba fanazavan-javatra ihany zany atakarana fa Andriamanitra de tsy tahaky ny olona fa rehefa antsoina de mamaly. Andriamanitra de tsy tahaky ny olona fa rehefa antsoina de manoina ary maneho zavatra mahagaga sy saripatarina. Raha toka jerena ny atsipirian'ilay toko manontolo rehavako ny telo amby telopolo manontolo de zavatra efatra no asehony. Ny voalohany de izao, Andriamanitra dia azo atonina amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra dia azo resahana amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra dia azo bitsihana amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy fetra akory ny fomba na ny toerana hiatsotsika an'Andriamanitra. Izay ny dikan'ny ity toko telo amby telopolo lava ity manazava fa Andriamanitra dia manongila tsofina mandrakariva amin'izay mety antso ataontsika aminy. Ao anatin'ny faharavana sy ny tebiteby ary ao anatin'ny fahatezerana na vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra ny zanak'Israely satria niodina tamin'Andriamanitra. De manao antsoava Andriamanitra hoe raha toka ny kapoka anareo aho de noho ny fahatezerako satria maditry nareo fa zanak'Israely, niodiny anareo, tsy ajainareo ny lalàna sy ny fitsipika izay nambarako taminareo tamin'ny andron'ny Mosesy. Fa izao rehefa miantso akosinareo ka mitodika amiko de mamaly aho. Andriamanitra azo antsoina amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra tsy mihazona fahatezerana. Andriamanitra tsy mihazona fahatezerana amin'ny mpanompony izay no aseho boky Jeremia 7:30 eto. Antsoia dikany avaka marana de zao, Andriamanitra azo antsoina amin'ny fotoana rehetra ary Andriamanitra mamindra fo eo anoloan'ny fibebahan'ny olona. Fa ny zavatra faharoa avako malala dia izay aseho an'ity andininy ity de zao, lay Andriamanitra azo antsoina amin'ny fotoana rehetra, mamindra fo amin'ny fotoana hitodian'ny olona sy antsoina de izao, Andriamanitra zay mamaly. Ary lay teny hoe mamaly rehavako malala tsy hoe miaino manao tahaka ny fitenitsika hoe aloha de hoe aloha de mamaly tsy zay loatra. Fa dikan'ny teny hoe mamaly de manoina, zany hoe manome valiteny, manana vahaolana. Andriamanitra zany tsy sofina miaino fotsiny fa Andriamanitra de manome vahaolana. Rehefa antsoinao anatin'ny fahamporetanao Andriamanitra, rehefa antsoinao anatin'ny fibebanao Andriamanitra, de manoina Andriamanitra ary manome vahaolana Andriamanitra. Satria Andriamanitra no nikapika eo de Andriamanitra ihany no manasitrana. Satria Andriamanitra no nanitsy eo de Andriamanitra ihany no manitsy manasitrana. Zay koa tsara nge ny andininy izy manao hoe andininy 7 ary ny anarana mahafaly ahy zany ary ho anarana mahafaly ahy zany sady ho tera sy voninahitra ho an'ny firenena ambonin'ny tany izay andreny sorehetra ataoko aminy. Izay andreny sorehetra ataoko aminy. Zany hoe rehefa antsoinao Andriamanitra de mamaly ary manoina, manome ny soa ho an'ny olona zay miantso azy. Ny fahatelo rehavako malala de mazava izy manao hoe rehefa antsoinao a de mamaly a, ny fomba iantsonao a de ny fibebahanao a, ny fomba iantsonao a de ny dera sy ny famezam-boninahitra ataonao a, de mitony ny fahatezerana ka manisy soa anao a. Fa izao rehavako malala tsy zay ihany, fo izy manao hoe ho valiko enao de ampiseho zavatra lehibe saripatarina zay tsy fantatrao. Raha ohatra ka amboarina dika tsara izy io de azo dika manao hoe rehefa antsoinao a de manoina fa izao ampianatra anao a ary hanazava zavatra zay tsy takatry ny sainao
hanao fahagagana zay tsy takatry ny sainao a ary ampianatra anao mihitsy azy zay zavatra mbola tsy takatry ny sainao mihitsy. Rehefa mamaly zany Andriamanitra manoina manao soa fa izao koa mampianatra zavatra tsy takatry ny saina. Antsoa iaho hoe Andriamanitra fa amaly azany ary ianao zava-mahagaga. Tsiro tsara nge hoy izy amin'ny 9:9 indro ho tanterahity tokoa ny fanasitrana anazy eno sotraniko izy. Narary ny firenen'i Israely na firenen'i Joda satria niala tamin'Andriamanitra dia ny karavasian'Andriamanitra tamin'ny karavasym-pitiavana mba hahitsy andeha amin'ny fahamarinana dia narary izy. Dia hoy ny Tompo, raha miantso ange ianareo hoe ao anatin'io karavasym-pitiavana nitsinanareo io dia izao hositraniko. Rehefa antsoina dia manasitrana Andriamanitra. Rehefa antsoina dia mamalika manasitrana, tsy hoe manome ny soa rehetra ihany amin'ny fiainan'io fa tena manasitrana ny areti-panahin'ny olona, ny areti-tsain'ny olona, ny aretina ranofon'ny olona mihitsy Andriamanitra. Raha toa ka miantso an'Andriamanitra amin'ny fibebahana sy amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra ny olona. Zay ny fahatelo ravako malala. Andriamanitra dia manongila tsofina miaino ny fibebahantsika, sarotiny amin'ny fahamasinana izy, fa manongila tsofina miaino ny fibebahantsika ka manaika hanasitrana antsika. Fa ny fahaefatra ravako malala dia izao. Hoy izy amin'ny 9 manaraka. Hoy izy manao hoe ahoroko tahaka ny taloha izy, avelako ny elony rehetra. Rehefa antsoin'Andriamanitra ho tsika teo dia izao mamaolana izy. Ny finoanao no mampiditra anao anatin'izany vahaolana omen'Andriamanitra zany, manoina izy. Rehefa antsoinao izy, antsoinao amin'ny finoana ao anatin'ny karavasym-pitiavana ny zanak'Israely na ny Joda ka nidodidody tany amin'Andriamanitra dia mamaly soa Andriamanitra. Fa izao rehefa malala tsy lafo ny materielina ihany loatra, tsy izay ihany hoe manana fahampiretana nge izy ka sahirana nge izy ka marary nge izy ka mijaly nge izy, fa hoy ny filazan'ny Tompo eto manao hoe avelako nge ny elony, avelako ny elony. Hoy ny Tompo rehefa miantso an'Andriamanitra isika, mitondra ny tsy fahatanterantsika, mitondra ny fahotantsika eo anatren'Andriamanitra dia mamela heloka Andriamanitra. Manoina izy ary mamela heloka. Tsy miandriandry izy fa mamela heloka. Ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ny hikapoka atsika fa ny mahamaika an'Andriamanitra ny amela heloka atsika. Saingy izao miantso an'Andriamanitra ve isika, ny dodidody teo amin'Andriamanitra va isika, ny antso vonjy teo amin'Andriamanitra va isika, tao anatin'ny fahotana izay iainantsika sy hitantsika tao isan'andro eo anivon'ny fiarahamonina. Eto ampamarana ry havako malala, lafinjavatra roa lehibe ny tokony tsaronao amin'ny hevim-panahy amin'ity Jeremia 3:7 ity. Dia izao akaiky Andriamanitra fa tsy lavitra. Ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra nisy any an-danitra. Fa izao tsy lavitra io fa akaiky. Tsy lavitra Andriamanitra fa akaiky. Akaiky izy ka mandre ny antsonao. Aza mieritreritra manao hoe tsy hitan'Andriamanitra na miafina amin'Andriamanitra ny zavatra lalovanao. Fa izao akaiky Andriamanitra. Ary impiry moa Jesosy tsy efa niteny io manao hoe na aiza iangonina norona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Zany hoe rehefa antsoinao Andriamanitra dia eo akaiky eo izy amin'ny alalan'i Jesosy. Tsy lavitra Andriamanitra fa akaiky. Mandre Andriamanitra, maheno Andriamanitra. Fa ny hevim-panahy faharoa afaka malala dia izao, tsy misy zavatra, tsy misy feo, tsy misy antso ataontsika amin'Andriamanitra ka tsy valian'Andriamanitra. Mazava io tenin'io. Antsoia fa mamaly. Andriamanitra zany tsy tahaka ny olombelona. Tsy misy zany vavaka na zavatra atodikitsika amin'Andriamanitra na bratsika amin'Andriamanitra na iantsontsika an'Andriamanitra ka tsy mamaly izy.
impiry moa izy ny tsy efa nyteny manao hoe tsy laly talova n'Andriamanitra fa mandre no zany revako malala mahazo matoky ianao fa akaiky anao Andriamanitra ary mino fa ny zavatra rehetra izay antsona ao an'Andriamanitra de valiny tsotra kely revako malala mamaly Andriamanitra saingy izao ao anatin'izany valy teny omen'Andriamanitra zany de misy fampianarana ataon'Andriamanitra misy fampianarana mamaly Andriamanitra fa tsy voatery ilay zavatra tadiavinao fa mety fampianarana no meny anao mety fampahirezana no meny anao zay ny dika le teny hoe hampianariko zavatra tsy mbola takatry ny sainao ianao rehefa mamaly Andriamanitra de zao mety ho fampianarana no meny anao mety ho fahazavan-tsaina no mety anao mety ho fitarian-tsaina no meny anao mety ho zava-mahagaga no meny anao mety ho fanasitrana no meny anao mety ho famelan-keloka no meny anao azonao Andriamanitra omenanao daholo zany rehetra zany fa mamaly anao mandrakariva izy fa izao ny valiny izay omen'Andriamanitra de ho zava-mahagaga tsy takatry ny sainao mety ho tsy ray zavatra andrasanao fa mahagaga io masonao azy ala hoe ry avako malala mino fa ren'Andriamanitra ny vavaka ataonao de matoky fa mamaly anao izy ary ampianatra anao zava-mahagaga tsy takatry ny sainao akory aza ivavakasika tompo manao zava-mahagaga io masonay mandrakariva tokoa ianao fantatra izany betsaka ny zavatra tsy takatry ny sainay tsy no eritreretinay tsy no irinay akory aza nefa nomenao anay tsy no fisinay akory aza fa natolotra ao anay ary tsy nangatahanay akory aza fa nomenao anay mahagaga io masonay ny valony antso zay ataonay miantefa aminao Andriamanitra akaiky ianao Andriamanitra mandre ianao Andriamanitra mahita ianao ary Andriamanitra mamaly vavaka ianao sotra tompony amin'ity teny zay nampitondrainao an Jeremia mpaminany ho anay ankehitriny ity antsoy aho ianao fa mamaly aho ianao tompo misaotra ny amin'izany teny mamy manome toky anay fa mandresy mahita anay ianao ary akaiky anay ary mamaly anay amin'ny zava-mahagaga tsy takatry ny sainay mandrakariva izay mibesiasy tompo izay nijamba tsy mahita ny tanam-pitiavanao izay nijamba tsy mahita ny fahasoavanao izay nijamba minitsy mijery ny valim-bavaka zay ataonay ometaonao eo amin'ny fiainanay tompo meteza amindra fo aminay mandrakariva meteza raha teo koa na marina ity teninao ity tompo fa raha miantso anao zahay enoy tompo ny sentiny fonay jereo areo avanay manana ady am-panahy jereo avanay manana orana jereo avanay mangiry firy jereo avanay trapasairanana am'izao andro ankehitriny zao meteza amaly azy rakareben'ny famindramponao ianao araka ny teninao manao antsoy afa amaly ianao ary ampisehoanao zava-mahagaga zay sary-patarina tsy takatry ny sainao vavak'izay ho an'ny tanora hiatrika fanadinana anaovy zava-mahagaga tompo vavak'izay tompo an'ny tanyrazanay aneo zava-mahagaga ino io nisentiny fonay fiangonana nisentiny fonay pino nisentiny fony malagasy mangataka fanasitranana ho an'ny taninay misaotra Jesosy fa miheno vavaka ianao amen